Manasa antsika ary handray amin'ny baibolintsika hamaky ny tenin'Andriamanitra antsika amin'ny Salamo 8. Ny soramandry, ny voninahitr'Andriamanitra sy ny voninahitra nomen'ny olombelona. Ho an'ny mpivetira halagity salamo nataon'i Davida. Jehovah tomponay indray mivoninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra, natao anao eny amin'ny lanitra ny voninahitra ao, avy amin'ny vavan'ny ankizy madinika sy minono nanorenanao hery no ny mpandrafy anao, mba hampanginanao fahavalo sy izay tahamaly anao, tahamaly ratsy. Raha jereko ny lanitra ao izay asan'ny rantsan-tananao sy ny volana mankitana izay noforononao, inona moa ny olona no atserovanao azy, ary ny zanak'olombelona no hamanginao azy? Fa efa nataonao ambany kely noho ny Andriamanitra izy, ary efa nosatrohanao voninahitra sy fiandrianana. Efa nampanjakainao amin'ny asan'ny tananao izy, ny zavatra rehetra dia efa nataonao eo ambanin'ny tongony, dia ny ondry amanosy sy ny omby rehetra ary ny bibidia koa, mba ny voromanidina sy ny hazan-drano any an-dranomasina izay mandeha amin'ny lalan-dranomasina. Jehovah tomponay indray mivoninahitra ny anaranao amin'ny tany rehetra. Ny vaky-teny manaraka, Luka 2:2 andininy 7:30 ka hatramin'ny 2:50. Ny soramandry, ny niverenan'i Josefa sy Maria ary Jesosy nakany Nazareta sy ny nitondranan'i Jesosy niakatra tany Jerosalema rehefa 12 taona izy. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy raha manomboka hatreo amin'ny andininy 7:30. Ary rehefa vita ny zavatra rehetra araka ny lalan'ny Tompo, dia niverina tany Galili izy, dia tao Nazareta tanànany. Ary ny zaza dia nitomboka ny ahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra ny tao aminy. Ary ny ray aman-dreny nakany Jerosalema isan-taona raha avy ny andro firavoravona amin'ny Pasika. Ary rehefa 12 taona Jesosy dia niakatra izy ireo araka ny fanao amin'ny andro firavoravona. Ary rehefa tapitra zany andro zany ka nody izy, Jesosy zaza dia mbola nitoetra tany Jerosalema ihany, nefa tsy fantatry ny ray aman-dreniny zany. Ary satria nataony fa niaraka taminy, niara-dia taminy izy, dia nandeha lalana andray andro izy vao nitady azy tamin'ny havany sy ny olom-patany. Ary noho tsy nahita azy izy dia niverina ho any Jerosalema nitady azy. Ary rehefa afaka teloana dia hitany teo an-kianjan'ny tempoly izy, nipetraka teo afovoan'ny mpampianatra ka niaino sady nanontany azy. Ary talanjona izay rehetra nandre azy noho ny fahalalany sy ny fahamaliany. Ary raha nahita azy izy dia talanjona ka hoy ny reniny taminy: "Anaka, nahoana no nanao toy izany taminay ianao? Izato alahelo indrainao sy izao mitady anao." Fa hoy izy taminy: "Nahoana no mitady ahy ianareo? Tsy fantatrareo va fa tsy maintsy eto an-trano raiko aho?" Nefa tsy azon'ireo ny teny izay nolazainy taminy, ary niara-nidina tamina ka Nazareta izy ka nano azy. Ary ny reniny nitahiry izany teny rehetra izany tao am-pony. Ary Jesosy nitombo saina sy tena sady nandroso fity tamin'Andriamanitra sy ny olona. Ny vaky-teny farany amin'ny asan'ny apôstôly, toko 7:20, manomboka amin'ny 1 ka hatrany amin'ny 20. Rehefa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ny soramandry nandaran'i Paoly teny teo anatrehan'ny Sinedrioma. Ary Paoly dia nibanjana Sinedriona ka nanao hoe: "Rahalahy, izao nanompo an'Andriamanitra tamin'ny fieritreretana tsara mandrakandro any, ary hanany asom-pisorona be nandidy izay nitsangana teo hamely mivavany. Ary io Paoly taminy, Andriamanitra mba hamely anao ry rafi-bato voalalotra fotsy. Fa ianao va mipetraka hitsara iaraky ny lalàna, nefa sainao kapohana tsy araky ny lalàna ao? Ary izay nitsangana teo dia nanao hoe: tevatevainao va ny mpisorona be n'Andriamanitra?" Ary hoy Paoly: "Tsy fantatro fa mpisorona be izy ry rahalahy, fa voasoratra hoe aza miteny ratsy ny mpanapaka ny firenenao." Ary rehefa fantantry Paoly fa sadoseo ny sasany ary ny sasany kosa fariseo, dia niantso teo amin'ny Sinedrioma izy ka nanao hoe: "Ry rahalahy, izao dia fariseo, zanaky ny fariseo,
ny amin'ny fanantenana sy ny fitsanganan'ny maty no itsarana ary rehefa nilaza izany izy dia nifanditra ny fariseo sy ny sadiseo ka nyzara ro tokony ny olona maro fa ny sadiseo nanao hoe tsy misy fitsanganan'ny maty sady tsy misy anjely na fanahy fa ny fariseo kosa manaiky izany avokoa ary nisy antsoantso marenina teo ary ny mpanorad-dalàna sasany izay isan'ny atoko atao hoe fariseo nitsangana dia niady hevitra ka nanao hoe tsy hitanay zay elokio lehilahy io fa sao fanahy na anjely no niteny taminy ary rehefa nitabataba be ihany izy dia natahotra mpife arivo fandrao ifandrohitan'ny olona i Paoly ka ho samatsamaka dia nasainy nidina miaramila mba haka azy ankeriny hiala teo ampovoany ary mba hitondra azy ho any anaty rova ary ny tompony nitsangana teo anilany tamin'iny alina iny ka nanao hoe matoki fa tahaka nanambaranao ahy tany Jerosalema no mbola anambaranao ahy any Roma. Ho tahinana e zany teny zany asoan'ny fanahintsika.